amin'ny fifaina lehibe indray no iarahantsika eto a faly manona trany ny atsaran'ny Iosoa sy ny asoavany Iosoa tokatrantsika izay mampandroso a ny tenin'Andriamanitra indray zany a dia ny fampianaran'ny Iosoa ato tokatrantsika tsy avy mandroso ato tokatrano indray ny andasan-taovan'ny Iosoa ho anao izay mijery amin'izao ora sy fotoana izao ary anaraka ny fampianarana larana fahasivitsika amin'izao fotoana izao manona ny atsaran'ny Iosoa mitondra tsy avy koa ary miraso antsika samotaina Iosoa eo am-pandrenesana ny teny sy ny fampianarana ary hitondra soa anao mandakarivany izao teny izao. Ny fampianarana androany moa zany dia ny fanaporofona indray fa marina ilay anarana hoe Iosoa fa diso kosa ny ilay anarana hoe Jesosy na hoe Iosoa na Iesoa. Izay indray no jerevantsika androany ary miaraka amin'ny fanaporofona hatrany moa tsika araka ny soatra masina nareo koa moa na raha nangataka raha teo ary rehefa ianareo zao teny izao dia mariako a asangalarina ny teny fa aleo mibebaka manatony Iosoa tsy aleonao ve afaka amin'ny fahotana dia tsy manao teny intsony izay angalatra an'ilay teny indray ianao sy ny fampianarana dia vao may ampitombo ny fahotanao ianao ampitombo ny fahotanao eo ianao aza manao an'izay intsony fa aleo mamonjy ny fanahy amin'izay a dia mamerina ny miarahabantsika rehetra ao tokatrano ireny tena koa ny ambasadeur-ny Iosoa Ziadia no mandroso tokatrantsika ny amin'izao fotoana izao a fampianarana larana fahafolo numéro 10 izay mihitsy ngamany fampianarana numéro 10 ny fampianarantsika ny amin'izao fotoana izao a mikasika ny amin'izay zavatra izay avy hatransika moa zany dia hijery ny tenin'Andriamanitra mikasika n'ilay hoe izy indray Iosoa magnina moa ny ambasadeur-ny Iosoa no miteny hoe Iosoa foana fa tsy mba teny ankoatran'izay izy satria ny antony a izay Iosoa izay mihitsy ilay maty teo amin'ny fijaliana ary izay ilay zanaka an'ilay dada malaya Iava vao nampianariko teo a ary iny dada Iava malalako iny a iny no naniraka ny Iosoa malalako indray Iosoa ilay nirahana hanatanteraka an'ilay fitiavany hoe hamonjy ny olona satria tena tonga izy hamonjy a dia izy no hatanteraka ny famonjena dia izay natonga ny hoe tonga izy hamonjy ary dada Iava moa no afaka mamonjy satria any amin'ny daholo ny loharano ny famonjena ny source du salut izany hoe source de sauvetage zany raha amin'ny teny frantsay raha ohatra ny hoe hovonjena ny olona anankiray dia tsy maintsy sauvena izy izany hoe avotana izy a dia Iosoa ny loharano izay a tamin'ny alalan'ny dada Iava any hoe avy eo amin'ny dada Iava ny famonjena nalefa ao amin'ny Iosoa mbo tanterahana satria tsy misy zavatra atao raha tsy avy any amin'ny dada Iava daholo dia Iosoa amin'izay no nanatanteraka anazy a ho famarinana ny teny sy ny voninahitry ny anaran'Andriamanitra ray a ao amin'ny Iosoa zanany zany ka nio jerevantsika eto zany a dia ilay bokyny tenin'Andriamanitra rikatra amin'ny ny tenin'Andriamanitra ry amin'ny bokyny Matio azafady indrindra Matio atoko voalohany a dia ny andininy fa 1:20 ny jerevantsika avetrany a amin'ny anaran'ny Iosoa dia mijery avetransika zany any tokatrano a dia mijery ny dikany teny ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Iosoa zany dia efa Iosoa moa satria izay mihitsy ny famariana fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana izany hoe ity Iosoa ity zany dia hamonjy ny olony dada Iava dia olona ny Iosoa hamonjy anazy a ho afaka amin'ny fahotana izay indrindra no mahatonga ny olona atao amin'ny Iosoa rehefa afaka amin'ny fahotana dia tsy manota intsony ary tsy mahay manao ratsy intsony mazava be io teny io mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana ka rehefa afaka izy dia tsy manota intsony dikan'izay mba ho tanteraka ka hiditra any amin'ny lanitry fa raha vao tsy tanteraka tsy mahazo miditra any amin'ny lanitry zany mihitsy novinovina ka ilay mpamonjy zany a dia nomena anarana hoe Iosoa fa manenina izay atao hoe Iava no mpamonjy moa ny dikan'izay izany hitantsika mazava mihitsy ny ato hoe izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana mitondra famonjena izy zany ny dikan'izay famonjena ho an'ny olona ny dikan'izay dia ameontsika aloha ny fanamarinana io zanak'Andriamanitra io dia efa nilaza mihitsy ny fa ny afantarantsika ny famarinana ny Iosoa zany a hiditra amin'izay tsika ary mazava ho azy zany fa ny ankoatran'izay tsisy marina namoaka fanambarana zany Iosoa zany fa izy a dia mitondra ny anaran'ny dadany izay ny fanambarana voalohany fanaporofontsika zany a ny famarinana anaran'ny Iosoa mihitsy no fanambarana fa mitondra ny anaran'ny dadako za araka ny Jaona 17:11 lalàna fototra zany a Jaona 17:11 a tsy misy afaka miala mihitsy zany fa hoe
ny anaran'ny dada Iava zany a, ny anaran'ny Yehosoa zany a de mitondra ny anaran'ny dadany, de zay avy hatrany madiso anarany hoe Jehova. Ka rehefa diso Jehova de diso Jesosy a, ka rehefa diso Jesosy a, satria Jehova ny diso, de aiza tsoa moa zany ny marina an'le Jesosy ny dikan'izay aminareo, satria Jesosy a de nateraky Jehova, ka rehefa diso Jehova le nazaventsika teo a, de diso ange Jesosy e. De rehefa diso Jesosy a, aza manao fomba ny devoly ndray hoe hivadika paly tao daholo no rehetrarehetra, de hoe zay koa nge zao fa miaraka amin'ny Yehosoa e, fantatra hoe fa diso nge Jesosy iny fa Jesosy nge ny Yehosoa e. Aza mba manao an'izany fomba ratsy zay ihany nge le fahavoazany tena mahatsiravana an'Andriamanitra aminareo e. Raha tokony mba vonjena de manaraka ny devoly foana, tsy mijana manaraka devoly foana, efa nampahoriny devoly firy arivo fotoana de mbola anaraka an'izay foana fa hoe manaraka androany, mahatonga saina e. Ampy zay ny iarahanareo tamin'ny devoly, ampy zay miaraka amin'ny marina am'izay. Ary tsy hoe eto am'izao tontolo zao intsony aho, zao no tsy atonza, fa izy reto no eto am'izao tontolo zao, fa izao mankany aminao. Ray masino, terizo ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maraintsika. Terizo ireo amin'ilay anaranao zay nomenao ahy, nomenany Yehosoa zany anaran'ilay ray. Ohatrany hoe olombelona io zao, ohatrany hoe rakotony rina Paul, de raha miteraka indray de hoe rakotony rina Jean, samy eo foana le anarany hoe rakotony rina. Ohatran'izay koa ny an'Andriamanitra, Yahva. De tsy maintsy mitondra ny anaran'ilay ray izy zany, ao amin'io anaranay hoe Yah io tsy maintsy hoentiny dikan'izay, satria io ny anaran'ny rainy a, Yahva. Misy teny zay moa any tena mahitsy be mihitsy ny teny hoe Yahva mihitsy ny fiantsoana ny dada Iava. Samy anarany Yahva, hitantsika eto amin'ny Exodus 15 teo zany, Yah ny fiantsoana azy ary Iava koa ny fiantsoana azy, fa tsy koa hoe forme contracté koa ny hoe ny Iava ny atao hoe Yah, non, tena anarany mihitsy zay. Donc antsika hijery an'izay teny zay hoe izy moa misy an'izay tsy haiko natatitiko zay teny zay, ny bokin'ny Jeremia 26 anga manisy zay, Jeremia 26:4 nga manisy iny, Isia 26:4 moa fa tsy hoe Jeremia, Isia 26:4 moa sa 24:6, tsy 26:4. Matoky any Iava mandrakizay fa Iava tompony vatonampo mandrakizay. Donc aveketsika amin'ny teny Hebreo ary hoe, aveketsika amin'ny teny Hebreo, Isia 26:4. Hitanao tsara fa tena ao mihitsy ny anarany hoe Yahva. Isia 26:4, Isaia 26:4. Ohatrany tsy ato izy ito izy ka, izy ito. Ty zao izy ty raha amin'ny teny Hebreo a, indray ilayntsika sary, hitanao tsara le izy hoe io izy io, tena ao mihitsy ny anarany hoe Yahva. Tsika moa tsy maintsy maka sary foana mba ahafana manaprofy hoe misy nge le terme hoe Yahva io teneniko foana aminareo e, so na zareo fa tsy misy io, fa misy mihitsy io izy io ary aby jereva tsika amizay. Ty le Yahva, ty zao le Yaty a, ty zao le Yaty, io zao le Yah, de ty le Yahva. Satria mamaky teny du gauche de la droite vers la gauche tsika. Ty ambony ty zao a de vadika ato ambany ato indray a, zany makany zany sansin'le famakina teny makany, zio makany ny sansin'le teny zay. De reo avakely eo zany de io le terme hoe Yahva. De daolantsika anaporofany aloha zany a, ahoana moa zany izy zany am'le araka ny soratra teo a, de tsy aferitsika vakina indray a. Rehefa hitantsika zany le Yahva de io izy io, ty ndray izy ty zao raha ato am'ty soratra ty a, io le Yahva le soratantsika indray. Fa nazavaiko moa tony fa tony le tsy maintsy ahitsy kely amitsika aby a, mba hiverina amin'ny normal daholo a,
am'izay afaka nyfahotana fa tsy foroporona fahatany a manjala asa manao foana mihitsy ny afaran'le izy. Ty zao le anankiray a de aorinan'ity a mifandray am'ire am'izay iavato fanazafaina tolo to fampianana teo aloha. Io zany le iaiava ka tena le terme hoe iaiava zany a de tena miexista mihitsiny. Zay zao ianareo mieritreritra hoe anarana iaiava zany tsy miexiste zany fa tena miexista mihitsiny izy. Existe io. Io zio iaiava zay. Ka raha novakitsika zany ny bokin'ny Isaiah 26:4 tamin'ny boky Hébreo de zao moa zany ny voalaza eto hoe pitso vaiva adevadki bia iava jour olamim. Zay zany le teniteny amin'ny Isaiah 26:4 fa hitantsika tsara mihitsy fa iaiava zany a tena fiantsonana io dada iava io ny tiako tenenina. So misy mieritreritra hoe tsy fiantso anazy ny iaiava zany fa tena iaiava mihitsy idritsika io zao io iaiava ny fiantsoana anazy zany. Dahoary de nomeny ny anarany ray zany ty zanany ty araka volazan'ny soatra masina hitantsika eto iny hoe nomeny anarany ray hoe terizy ireo amin'ny anaranao sy nomenao ahy zay a araka volany soatra masina. De raha volan'ny bokin'ny Isaiah jaona zafady indrindra veloa le zatra tenenina de ohatrany misy misavoritaka kely ny teny anazy satria be de be le fa nyfeteny fa alamitsika milamina fa tsy mainy zany. Jaona 17:11 hoe ray masino io izy io. Ray masino terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy. Nomena ny anaran'ny dadany zany a ty zanaka ty a de mazava azy fa ao le terme hoe ia. Apetraky tsy avetrany zay re am'le tableau a tsy maintsy efa manana tableau fa mahafinaritra be ty a avetsika indray ty fomotsika tao indray aloha le anarana mazava ho azy a de miditra am'izay tsika hoe tonga le anarany ray ny izy ozy ny soatra masina de mipetraka indray zany le soatra hoe ataotsika mangamanga mahafinaritra be hoe ia. Mipetraka zany iode sy ea ty le manome hoe ia. Mipetraka zany io teny hoe ny anaran'ny Jehosoa zany de tsy maintsy misy soratra hoe ia ny dikan'izay a satria lalàna mihitsy no teny an'izay teo zany hoe tonga le anarany ray izy. Io zany le hoe tonga le anaran'ny ray am'le hoe iava de hoetiny anarany hoe iava io le ia io zay. Io le teneniko to amitsika hoe na ho amin'ny famaky an'io a ihy na ia de raha tadidinareo tsara ny teny an'izay teo aloha teo a tsy haiko natadidina zay ny teknisiany kaikaiky eo nisy mihitsy ny telo teneniko eo na io famaky an'io ihy na ia zay fa azo atao daholo zany na ity teo hoe i na ia ndray am'ireo. De rehefa nijerevantsika tao amin'ny sefetra nefany a de nivakinjareo hoe ialy izy fa tsy nataony hoe ihy de mazava zay. Afentsika tazomina tsara zay teny zay hoe na i atao hoe ia na i atao hoe i de ka le ray moa zany tondra anarany ray de io le iode zany a ity terme ty ny tena tiako tazominy hoe misy an'io terme hébreu io ny anaran'io zanak'Andriamanitra io hoe iode sy e misy an'io ny anarany zany. Io ny tiako apetraka mafy amitsika am'le hoe tadidio fa tondra ny anarany ray izy a de misy an'io ny dikan'izay zany anarany Jehosoa. Tsy maintsy misy an'io na tia na tsy tiany zay. De tazomitsika indray ny aloha tadidinareo tsara hoe tsy maintsy misy an'io ny anaran'ny Jehosoa satria mitondra ny anarany ray izy a de apetrakatsika indray ny hoe ataotsika arsiva indray hoe tondra ny anarany ray izy a io le izy io zany dikan'izay. Apetritsika sokafana am'izay io zany le ray izy a araka ny voalaza teo a tondra ny anarany ray ty a jevatsika iny e esitsika menamena de iny zany le sohatra tondra ny anarany ray izy a tsy maintsy misy an'ity zany dikan'izay ao. Atoky am'izay fa mazava tsara atsika ny an-trano hoe tsy maintsy miexiste ty terme hébreu ty zany a tsy maintsy existe io io asiko flesmor hoe tsy maintsy misy io anarana hébreu io a io alphabet hébreu io hoe iode sy e tsy maintsy misy an'io zay ary a ary efa tsika any am'izay le aloha fa hitantsika ny sary a tsisy afaka manotra ny zaniko zatra nangalatra an'izany to le aloha olombelona rehetra rehefa nampianatra an'io ny ambasadeur Jehosoa. Zao fampianarana zao de lazaiko atsika
tsy nisy nahafantatra an'izao fampianarana zao mihitsy ny olombelona ny ray ary fa rehefa nanomboka nampianatra ny ambassadeur-ny Joshua zany fampianarana zany atao hoe Andriamanitra minala ny fahotana zany dia fanomboka tany amin'ny 1995 ny ahafantarana an'izany raha tetỳ tany satria tra dia niasana zany Andriamanitra minala ny fahotana zany dia efa tany amin'ny 1995 nivoizina eto amin'ity taninareo ty planeta terre ary nitohizany zany taty aoriana ny toy foana dia rehefa nandeha moa zany fampianarana dia efa misy mijery eny amin'ny internet sy ny mangalatra an'le teny rehefa nainao le fampianarana dia lasa miparitaka amin'ny internet zany anarana hoe Yahosoa zany ankehitriny fa tsisy nampianatra an'izany tsy zao ilitanareo zao fa raha tamin'izany vaninandro nampianarana an'izany fampianarana zany dia tsy niexista tamin'ity tany ty mihitsy zany nareo Yahosoa zany fa nitanareo tao dia Yesoa na Jesosy na Jésus zany ny tena malaza tao fa tsy miexista ny ankoatran'izay zay ny fahamarinana zay fa dia tateoriana moa dia nisy indray ny anarana hoe Yehosoa fa ny anarana hoe Yahosoa dia tsy niexista tao anatin'ny soratra masina ho aza avaiko tsy niexista tao anatin'ny internetinareo zay tiako tenenina tsy niexista mihitsy zany satria ilay Yehosoa dia tsisa fa Jesosy any ary lay Yehosoa dia tsisa fa Jésus ihany ary lay Yehosoa tsisa fa Yesoa ihany ary Yesoa ihany lasa Yeso lasa Jesosy sy dizasy maro samihafa dia le tsy mahafaka amin'ny fahotana anareo anankiray ihany reo ary eto dia no fanazavana fa zay mivavaka tamin'izany Yehosoa zany dia zay le eto hoe mivavaka tamin'ny Josoa androany daholo ny nazavanareo an'izay ho aza avaiko tsara eto mihitsy ny izy dia hitanareo tsara ny fahadisoanareo nivavaka tamin'ny olona zay nivavaka tamin'ny Yehosoa ary zany mahazava-dozany nataonareo na oa fa tsy maintsy mihitsy ny fanazavana indray moa santsika verina indray tsika eny amin'ny tableau zany amaloha ndaso mba moramora le fampianarana dia tsy maintsy alefa tsika milamina tsara petraka am'izay zany anarana hoe Laodicea zany petraka ila loatra ataotsika anarana mavomavo am'izay tya ebe atsika kely tya petraka am'izay zany anarana hoe Iode sy he zao io zany naran'ilay Yahosoa lay tsy maintsy mitainginy voalohany eo zany mipetraka amin'ity voalohany ty zany narana hoe Iode sy he io le anarany ray apitsika afanamarina tsara hoe fataray hoe tya le anarany ray zany ty tsy maintsy mitondra an'io izy araka ny lalàna teo ary indray Yahosoa ty zany le voalohany de indray Yahosoa hoe za de Mose no nilaza momba satria izy miteny hoe ary Andriamanitra fa tonga izy amonjy ny olona io afaka amin'ny fahotana mitondra famonjena zany izy ka inandray ny dikany famonjena satria ihany no famonjena ny voalaza teo de misy anarany ay izy zany le voalaza teo hoe ihany no famonjena ihany no mpamonjy ihany no mitondra ny famonjena Andriamanitra ray Iodehea no mitondra ny famonjena zay ny dikany zay satria mitondra ny anarany ray izy de io le Iodehea aiza ary nahitantsika an'le tenin'ny famonjena indray ty esorina kely fotandrotana betsika atsika nimero un tsara mazava fa manjary tsy hitanareo le trano zay ataoko hoe inty ty zany le inty io le un io mitondra ny anarany ray mety am'izay tsika inandray ny teny Yahosoa satria hitantsika hoe Andriamanitra ray no mitondra ny famonjena satria hoe tonga hamonjy ny olona izy zany hoe mitondra ny famonjena izy ny dikan'izay de aiza ny ahitana zay anarana hoe famonjena zay indray zany de izao indray ny teny Yahosoa hoe rehefa hijeriny momba ana nareo ao amin'ny faharoa indray zany ty ny voalohany de atao amin'ny faharoa indray tsika zao hoe inona ny toy ny tenarany ty rehefa hijeriny momba anareo zay Yahosoa de andana jereo amin'ny boky Mosesy fa Mose no nilazany momba anà de dao tsika hijeriny boky Mose indray inona ny teny Yahosoa amin'ny boky Mose ao amin'ny boky Yahosoa ao amin'ny boky Jaona moa fa tsy boky Mose Jaona toko fahadimy andininy fahenina amby efapolo Jaona 5:46 zany Jaona 5:46 zao ny voalazany fa raha mba nino Mose ianareo io zany hoe gaga fa manino miteny hoe Mose foana satria zay ny tena anaran'io Mosesy io na Moizy io miteny jiosy Mose no anarany ka nitondra famonjena ho an'ny jiosy izy de zay mahatonga nama averiko amin'ny original satria rehefa mitondra famonjena de averina amin'ny original anarany fa tsara zany tsy mbieko fa tsy maintsy teny amin'ny teny hébreu tsika za tsy ny teny zay fa avetsika amin'ny teny hébreu normal ny anarana rehefa mba mitondra famonjena goavana izy
zay mahatonga amin'ny teny hoe Moshe ny antsointsika anazy de zay ny anarany amin'ny teny Hebreo. Fa raha mba nino amin'ny Moshe ianareo de ino ho le zanak'Andriamanitra io zany, satria nanoratra ny laza izy. Io ndray zany indisy faharoa io Jaona 5:46 io hoe raha ny momba ny Josoa de zao ny tenenina io zanak'Andriamanitra io zany, i Moshe no nanoratra ny momba azy. Ka raha vao misy olona moa nakay Mexika tamin'ity tany ity de ny anarany mihitsy ny tsy maintsy omena lanja voalohany hoe iza ny anarany io. Ka ny anarany no manao ny définition ny olona anankiray, mamaritra ny olona anankiray ny anarany. Ary namakaiza na mitady asa de ny anarana foana tsy maintsy omena voalohany indrindra. Ka eo amin'izay anarana zay indrindra zany de mametraka mihitsy ny soratra masina eto fa hoe any amin'ny Moshe no jereo satria izy no nanoratra ny laza momba akoatran'izay nytenen'ny Josoa le teo hoe mitondra ny anaran'ny dadako iny efa mipetraka iny efa tsisy resaka tsony iny fa le Eudacie zany le izy ny dikan'izay. De hoana indray ny tenin'Andriamanitra raha mikasika amin'le hoe famonjena, aiza ny ahitana ny tenin'ny famonjena de efa namoaka an'io teny mihitsy izy hojerevantsika arikatra amin'ny bokin'ny Moshe ary misorata amin'ny Moshe zany arikatra amin'ny Numéri 13:16 vakitsika de vakitsika amin'ny teny Hebreo indray rehefa avy eo. Numéri 13:16 Numéri 13:16 ireo no anaran'ny lehilahy zay ny rany Moshe isafony tany ary Hosea zanaky Nona dia nataony Moshe hoe Josoa. Zay Josoa moa natao hoe Josoa koa ny tena marina zany, mbola vazavaiko amitsika atao zay zavatra zay zany. Ino narany dikan'ity teny ity de aleo iverenantsika indray ny Hebreo tranainy, hitsany bokin'ny Hebreo tranainy indray tsika ato amin'ny satria naniraka ny raha ny teneny teo zay hoe aleo verina kelikely teo hoe novain'ny Moshe ny anaran'ity Hosea zanaky Nona ty io izy io, fa Hosea ny anarany io tamin'ny voalohany fa novain'ny Moshe fotsiny zao nataony hoe ary de nataony Moshe hoe Josoa. Zay le izy. Ka io Josoa iny andao jerevantsika satria tsy Josoa ny tena anaran'io rangahy io tamin'ny voalohany fa Hosea io hitantsika mazava be hoe ary Hosea zanaky Nona, Hosea zany tena anarany tamin'ny voalohany de nataony Moshe hoe Josoa amin'ny teny Hebreo moa hoe Josoa. Zay le hojerevantsika. Ka le atao Josoa de tsisa fa Josoa, ary Josoa de tsisa fa Josoa, fa saingy io Josoa iny nataony le hoe Yehosoa. Hojerevantsika daholo zay. Hafa amin'ny Yahosoa mihitsy le izy. Tsy mitovy mihitsy le hoe Yehosoa sy Yahosoa, fa i Yehosoa de tsisa fa i Josoa na hoe Josoa. Hosoratako de ho azareo tsara. Ozy nareo hoe inona be le zany teny zany. Zao le izy. Atokany tsara ny terme hoe Yahosoa, zay le zanak'Andriamanitra tena izy. De atokantsika le anarana hoe Josoa, zay lay Josoa le nitondra ny zanak'Israely niditra atao amin'ny tany Kanana. Le ny rany Moshe hoe ndana misafony tany. Zay le teo Josoa no anarany na amin'ny teny jiosy de hoe Josoa. Ary io Josoa io nataony olona hoe Yehosoa. De azareo tsara am'izay zany izy am'izay fotoan'izay. I Josoa na hoe Josoa no nantsoiny olona hoe Yehosoa. Hojerevantsika atao anatin'ny Baiboly ato mihitsy izy efa avy eo. Vakitsika ato le izy. Na hoary vakitsika amin'ny teny Hebreo zany ty resaky ty araka ny teny eo amin'ny esa moa zany nombre na hoe numéri. Bamidbar moa narin'izy io amin'ny teny Hebreo zany. Bamidbar chapitre 13 verset 16. Zao. Ty le teny Hebreo ty kasika io tantara io. De ty le fandikana anazy ty. De hojerevantsika am'izay ary le fipetraky le teny ato zany. Le fandikana io. Elesmot Hanasim, Aser Salat, Moshe Latou et Harej, Vaikra Moshe Alosia, bin Nun i Josoa. Inona dikan'izany teny zany? Izany teny zany de midika hoe ho adavaitsika efa navakitsika tamin'ny teny gasy moa izy. Fa dikatsika amin'ny teny Inglisy eto akaiky eto These are the names of the men which Moshe sent to spy out the land. Zany ireo ary no anarana ny lehilahy izay nirany Moshe hisafony tany, hitsikilo ny tany moa zany tena marina. Dika spy out zany de hoe espionner zany, zany hoe mitsikilo ny tany.
de and Moshe io le Moshe io zany and Moshe called Hosea ary de natsony Mosea i Hosea the son of Nun le zanaky Nun nataony hoe Yehoshua io am'izay le Yehoshua fitanareo ka i Joshua no atao Yehoshua raha tsy hainareo io le Yehoshua tenitenareo Yehoshua Joshua io Yehoshua tsonareo io de alao vaketsika am'izay le terme hoe Yehoshua ty loha terme hébreu ty ny original ndray zany de ity fa io moa zany le novaivain'ny olona de ho azavaiko ohatrany amin'ny atsipiriny mihitsy io araky ny alphabet hébreu somary mianatra alphabet hébreu tsika fa ataontsika sur terrain de tsisy miteny hoe sarotra kosa ny izy de tsy sarotra le izy fa avy teo avokako amin'ny tableau ihany ange de azavaiko ato amin'ity teny hébreu ty de misy ny atao hoe efa izy ty misy ny atao hoe ty zao iode ty voalohany ty zany ataontsika iode ty fainakely ty natao hoe iode vitantsika io de ty natao hoe he hitatsika io zany le iode hery hitatsika teo zany io le mitondra naranoray zany io raha raintsika amin'ny sary satria ty famonjena ny dikan'io anaran'io jerevantsika rehefa avy eo ty kosany vavo ny anaran'ity ty zao le vety vavo io am'izao ve io de ty natao hoe so sh io famaky an'io so de ny faranty zao raha ohatra zany tsika mamaky an'io lecture de hoe Ivsoa zany anaran'izao raha am'izao hevitra zao Ivsoa na hoe Ifsa raha tsy asiana ny tonoko teboteboka to zany io ditany hoe Ifsa nareo inona zany teneninao zany ka zay mihitsy n'izy ka alohatsika aloha raha tsika nreny teboteboka reny de aleo mihitsy zay ny jerevantsika raintsika aloha iny teny averitsika any aloha iny aprimitsika any de averitsika rehefa avao fa jery an'ity terme ty tsika hoe raha ohatra n'izany ty terme ty ka tsy asitsika hoe ina moa leo raisina kely aloha izy raha ohatra moa zany tsy misy an'io teboteboka io ny ty de inona ny mety ho voavaky ato de ahita zahatra tena tsy maintsy sahirantsika mamaky an'io de zay no mahatonga le hoe misy ny zahatra tsy maintsy ahitsy ny tam'izany fotoandro zany de ty am'izay aloha le hoe raha tsisy any tonoko teboteboka itatsika tyo de zao ny famaky an'io de hasa de vea satria tany aloha de sh rehefa tsisy teboka io de aona hoe zany mamafeny ty tsy mety miverina zay esa de farany zao zany hoe raha ohatra n'izany ka tsy asiana nininina mihitsy ny ao de lasa hoe Ifsa ny anaran'izy io zay no mahatonga ny olona sasa miteny hoe Isa tsy teniny anaran'zay miteny an'izay fa hitanareo zay hoe Isa ny amakiny an'io satria mahita an'io teny mihitsy de tany ataony hoe Isa fa saingy misy an'ity vety io de tsy mety le Isa fa lasa hoe Ifsa zay zany anarana ohatra le tsisy ninona de izy anaran'le zanak'andre le mpamonjy ny tenen'ny Mosea Ifsa ny anarana raha am'izao sary zao alefako tena miadana mihitsy le izy hoe zao ny famaky an'io raha tena mamaky nareo de alefatsika andrainy aloha zany fa toizantsika le izy ka raha Ifsa moka ane de tsy miteny le izy saingy efa namoaka an'le fanambarana indray le ina moa le jiosy taloha fa misy famakina anazy indray fa zao ny avakana ohatra ny tsisy ninina dahoary lefatsika andrainy isaka mahita mavita zavatra anakare de avy mahitinareo de lefatsika any iny zay de ozy le olany an-trano hoe de za reny tsisy fantatra anay mihitsy de tenenao ambassadeur-nio soa fa de za rehefa ohatra ny efa laza de tenenao Ifsa zany de zao le izy misy ny atao hoe iode le ohatra ny prime iny de misy ny atao hoe hea le ohatran'le pi de misy le atao hoe vava le tsipika mitoy de misy faingo kely ary am'lohany ary bara de misy ohatran'ny krosy kely makany amy gosy ery amy lohany de misy ny atao hoe s
na hoe sinina ny anarana de ohatran'ny karazana ohatran'ny forsety hafahafa zay forsety atsangana de misy zay ny paozin'le sinina de ny alphabet a amin'ny jiosy a de y grec le izy zay ny alphabet amin'ny jiosy y grec ohatran'ny paoziny y grec zay izy fa tsy teny y grec zany fa tahaka ny y grec aveko tsara misy ny ateo iode de hea de vava de sinina le sinina ohatra amin'ny forsety mitsangana zay le izy a de ny y grec zany amin'ny jiosy de zay le vakina hoe ifsa raha vakina sainga efa namoaka an'le ina moa namoaka an'lay lalàna ho any jiosy hoe misy fomba famakinany io am'izay a de iny no vakitsika ndreto a efa namoaka an'ty tenty zareo a ina ny fomba famakinan'io a de zao ity eto am'izay tsika nijery anazy ity alphabet jiosy ity zany a rehefa nyvakiny zareo hebreo indray le izy a de namoaka an'zao sara zao zareo hoe ny famakina an'ty ozy izy re olona rehefa mahita an'ty nareo a io zany izy io dia zao le izy a ity ny famaky anazy tsika voloparaza ity famaky anazy ozy ity io zany hoe ihosoa apetraka eto ndray zany izy a avekony am'le ia i hasa i hoa i sh i u misy u i a raha am'ty zany a ihoso a de io ihosoa io re olona no atao hoe ihosoa io zany rehefa vadika de ia hoa de sua de a zay alaitsika sary ndray zao le izy a io le ihosoa io zany io jerevantsika io ihosoa ary alaitsika sary io de averiko am'izay le sary rehefa avy eo ry amy tableau ndray tsika mijery a de mahay tsara am'izay nareo satria hitatsika le ihosoa teo a ia zay le famaky anazy ozy ny jiosy a de tsika tsy mamiady hevitra lavitra am'izany zay etsy am'izay tsika zany a amy tableau tsika hiditsy amy tableau de manazavady de fafatsika aloha zany ty e fa atsio fafana fa hoe ajantsika eo am'izay ty a e inandray ny toyny ty am'izay ozy ny teny volaza teo a io le hitatsika le ihasa io ty zao le ihasa i de ihasa hitatsika io a de misy vava teto io misy vava de misy sinina teto de misy tepoka ato de misy tepoka telo ndray ato ambany ato a de misy soratra ato iny le iny farany zao ihosoany hitatsika teo a de zao ny famaky an'io izy rehefa hitany zareo le izy hoe de hoe de ny zareo tatsy mo misy tepoteboka amy tony sy ny karazany reo fa trandeo vakitsika araka ny tokony ho izy le izy a satria zay le transformation teneko anareo hoe novain'olo io transformation raha ny vakitsika teo tarikatra amle soratra ary de nataony zareo hoe ihosoa avy hatrany ny soratra teo ataotsika an'izao zany ia de hoa satria nisy tepoka tato adiniko ty tepoka ty hoa de sh de ty anankiteloboka telo ty a odikany iho sh io iho so ty zany misaraka atao iho so de misaraka farany ato a de amy farany zao iho so a io zany ny famakinan'io zahat io fa raha ty zany tokoa io zany de tsy azo ny fakina fa lasa hoe evsa lasa hoe isany hafarany fa rehefa nanoratra an'io am'izay zany ny jiosy taty orina le atao amin'ny sefertora taty orina zany satria ty nanomboka tany amy taona felabe any koa zany ka rehefa tonga am'izay le josoa de io iosoa io no anarany de ity no atao hoe josoa ny i miovantsy satria hoe ihosoa aloha avetsika any mandeha ty no atao hoe ataoko stylo menamena zao ity ny lasa hoe i o soa de io zany ny tena atao hoe famonjena amy jiosy ionarina ihosoa io araka rehefa hitatsika atao anatin'ny teny hebreo teo zao nge veritsika am'izay le izy hoe metrehatra hoe ohatrany tsy titany tsara le izy fa aloha verina kely io izy io
ty mo fafiry ty ary ambandreny izy io Yehoshua hitantsika misoratra tary hoe Yehoshua ka io Yehoshua io a io Yehoshua de io ihany naveriko ato zany io Yehoshua iny atao hoe Joshua zay ka zay nivavaka tamin'ny Yehoshua io a de nivavaka tamin'ny Joshua izy moa zany izy ty io atao hoe Yehoshua ary ty Yehoshua ty a rehefa ny mivadika Jy de io no lasa natao hoe Joshua ataontsika menamena indray soratra taritsika io zany ataontsika miakatra makaty a manam-porofo aminareo hoe tsy io le zanak'Andriamanitra fa ity le natsoina hoe Joshua ny miova Jy a de lasa hoe tao gasigasy Joshua zao lasa hoe Joshua i miova Jy a de lasa Joshua ary ny Joshua ny lasa hoe Joshua zay le izy ary ty Joshua ty a no lazainy zareo hoe Yehoshua ity no natao hoe Yehoshua ty fa tsy Yehoshua velively ity no lasa hoe Yehoshua jerevantsika rehefa velo izy ty no nataony zareo hoe Yehoshua i ere le ato amin'ny mazavazava Yehoshua io no nataony hoe Yehoshua io Joshua io zay no natonga ny ziady anampianatra hoe zany Yehoshua zany akeka Joshua e dao raha vakitsika ny baiboly hebreo ny baiboly Sefer Torah Jiosy moa ty tsy ato ty atsika vakitsika am'izay ty a ary amin'ny bokin'ny Joshua jereo ange ny bokin'ny Joshua fa hatrany de zay mihitsy misoratra hoe ty Joshua io izy io Yehoshua mihitsy natao hoe Joshua io raha tsika mahita io izy io ny terme hoe Yehoshua de tsy iza fa Joshua na hoe Yoshua io le Yoshua io le nampianariko atsika tary io izy io de matoka fahazonareo tsara am'izay nga am'le teny am'izay fotoana zay hoe io le Yoshua io Yehoshua de tsy iza fa Yoshua Joshua ka zay mivavaka amin'ny Yehoshua rehetrarehetra de nivavaka tamin'ny Joshua tena maro moa nareo ihany nandikandika zavatra vilana de anareo ny anareo fa ny tena fanonona anaran'ny Joshua de tena Yehoshua miadony satria izy tsy mahazo mitondra ny anarany ray de tsy maintsy Yehoshua no anarany ary tsy misy akoatran'izay Yehoshua no anarany satria io arantsika miantso hoe Joshua hitanareo izy io i Joshua no atao hoe Yehoshua zany natonga ny ambasadorany Yehoshua hoe ny anarany Andriamanitra tompoko de tsy mba Yehoshua zany fa zany olombelona mbola olombelona kely ohatranareo zany e satria Yehoshua de Joshua zany fa hafa mihitsy ny Yehoshua ary ty moa zany de efa ty fandikana teny ty satria rehefa nijerevantsika nge ny taty de tsy misy an'io e fa zatra mahitsy be mihitsy nydika teny taty hoe hitantsika teo iny Yehoshua no voasoratra ato ary zay natao hoe Yehoshua zanakinonona de io Yehoshua io a no nadikany zange vakitsika ato izy io Yehoshua hitanareo teo iny a aiza moa ny izy o amin'ny Exode numéro 13:16 iny a no nadikany olona totsika hitantsika eto ny fandikany olona anazy daro olombelona anazy jereo ty nataonareo numéro 13:16 jereo ty adalanareo adalany ty meko ty io Yehoshua io a io a no novainareo hoe Yehoshua io izy io vandravandra be aveko vakiny aloha These are the names of the men which Moshe sent to spy out the land. And Moshe called Hosea, the son of Nun, Yehoshua. Io izy io. Io le Yehoshua io, tanareo tsara io. Le zanaky Nun no atao hoe Yehoshua. Moshe nanovana azy ary ny dikan'io Yehoshua io no atao hoe famonjena, salvation amin'ny teny anglisy. Reo avekitsika ndray ty terme ty reo hoe zay izy io. Voilà. Ino am'izay le izy zany. Ny famaky an'ity zavatra ty de nataon'zareo hoe Yehoshua io izy io. Nefa hitantsika tsara fa io terme Yehoshua io a io le zanakinonona.
na hoe Yoshua, io izy io Yoshua izy izy or Yehoshua, jereo tsara nge io izy io Yoshua izy de tsy izy fa Yehoshua ihany, zany hoe Joshua de tsy izy fa Jehoshua, zay ny filazana azy, ary Jehoshua le novainjareo hoe Yehoshua ihany, ary ny dikan'io izy de hoe Jehovah is salvation, zany hoe salvation zany dikan'izy io, salvation io, salvation, fa tikanao mahita fa Jehovah zany efa tsy izy mihitsy zany, fa diso, ka ny dikan'le Yehoshua zany a de salvation io zany ny famonjena dikan'izay, zany hoe narana mitondra famonjena zany a de io Yehoshua io zay, ka inga Joshua mihitsy zany a no mitondra ny salvation tamin'ity tany ty a raha am'zany soratra masina zany jerevantsika zany, de ty izy ty ambany ty a Yehoshua le tsy izy zany io a, Yehoshua ozy izy ty jereo tsara ty a, Yehoshua ozy izy a io de zao ny dikan'izy a the Lord is salvation io, zay Moses successor zay, zany hoe tsy izy akory ny fa ity Yehoshua ty mazava be mihitsy nandikana anazy na hoe Yoshua, Yehoshua zay atao hoe Joshua amy teny gasy na amy teny anglisy teo, de tsy izy avozy izy io olona io fa the Lord is salvation, de nomeny zany hoe ny tompo de famonjena Moses successor, zany hoe lay mpandimby am Moses zany, ka tsy le mpandimby am Moses fa inga Joshua, hitantsika tsara io a Joshua, de Yehoshua nefa mivakiny eto ambony ity fa Yehoshua ozy izy de tsy izy fa Yehoshua ihany io, zany hoe Joshua sy Yehoshua zany a anankiray ihany reo, mitovy reo, tsy azo sarahany reo fa anankiray a i Joshua sy Jehoshua, ka ianareo zay mivavaka tamin'ny Yehoshua rehetrarehetra de nivavaka tamin'ny Joshua, mazava be daholo ny sary teo, zany mahatonga ny ambassadeur ny Yehoshua nanidy foana hoe tsy misy an'izany Jehoshua zany na Yehoshua zany fa Yehoshua Joshua ihany no misy ao, fa i Joshua teny anarany de tena i Joshua na hoe Yehoshua, zay averiko am'izay zany a manitsy any rehetrarehetra am'izay zany a hoe ny tena famarinana zany de zao, ny anaran'io zanak'Andriamanitra, ny anaran'ny Joshua zany ny tena izy a de ty Yehoshua ty ny tena izy zany, fa diso daholo tony zatra hitantsika tony a, tsisy marina tony a, de hitan'io fafako amin'ny asiko fanamarihana amin'ny ty fosy ty a, ty zany diso zany tony, ty a faux, zay tsy misy an'io anarana io zany, tsy marina io anarana Yehoshua io, fa ny marina amy anaran'io ny olany rano Mose io dia Yehoshua, zay le izy zay Yehoshua, de aleo raha asoritsika am'izay ny sary tsy mety a efa hitanareo iny a de andika vaovao am'izay a, io ty jany eto aloha fanamariana kely hoe le Joshua sy Yehoshua ihany angeny anankiray, zay na i Jehoshua anankiray ihany reo, de hitantsika am'izay fa hafa am'izay anarany Yehoshua rehefa avy eo a, hiditra am'izay tsika am'le aventsika le tableau teo a, de eo fahafahantsika am'izay ny tsy ilayntsika rehetrarehetra zany, inona le fahafahantsika, de fahafahantsika am'izay le Yehoshua satria tena tsy izy mihitsy iny a, fa tena lainga be sy fitaka mihitsy a, reny le anarana foniporon'ny olona taty aoriana mivavaka am' Joshua daholo zay mivavaka amin'ny Yehoshua zany, ary io Yehoshua io hitantsika be de be ao anatin'ny YouTube io a, be de be ao anatin'ny ina moa, be de be ao anatin'ny site internet, reny le anarana diso daholo a, mivavaka am' Joshua daholo izy menakavy reo, inga Joshua ny ivavahany zareo, zay le izy ka hoe sotrika daholo am'izay moa tony resaka hoe le moa tony resaka tony satria efa hitantsika am'izay le anarana hoe io anarany inga Joshua io ambany io, kanefa ny ty anaran'ny Joshua ty natao hoe famonjena, ka ity Joshua ty zany rehefa nataotsika ny resaka teo a, io le famonjena io Yehoshua io, de andao ry apetraka atsika eto le famonjena satria fa ity izy ty le anaran'ny famonjena ty a, de andao izy apetraka atsika hoe io le famonjena re sotsika ty le anaran'le famonjena ty, efa hitantsika teo ny famakina azy hoe Yehoshua, io anaran'le famonjena, de apetraka atsika eto am'izay izy hoe Yehoshua ty zany izy ty a, de ty le misy teboka ty raha vao ny vavany misy teboka zany a, de ho izy ny dikan'izay satria naventsika rehefa anona anazy tamin'ny
seferto rano jiosy ataon'ny mpamidy-ba de i ho de so. Raha misy aty teboka telo ty zany de so ny dikany de o ty ambany ty ho ampianariko rehefa avy eo de ato afarato ty natao a amy jiosy ohatran'io grek io ny atao a amy jiosy. Raha vo ny sinina ty zany misy teboka anankitelo eo ambany eo ataoko sary zany izy ataoko sary mitokana ty natao hoe sinina amy jiosy ty natao hoe sinina ty amy jiosy io ataoko io de misy teboka izy de atao s. Raha vo misy an'io zany de sasany dikany sasany no ny dikany atreo. Raha vo misy an'io ohatran'ny borety hafahafa izy forsa ny forsa moa zany ohatran'ny borety hafahafa koa mipoziny de sinina s famaky an'io no hoe sinina. De raha vo misy teboka anankitelo ambany asiko marika mavomavo izy raha vo misy teboka anankitelo ohatray naninona ty lasa ohatran'ny paritaka perso. Raha vo asitsika teboka telo ato ambany iny teboka telo iny de nydikanyty teboka telo ndray lasa ony afaran'ity o ka mifanora sin io o na u zao o na u de tsika zany io na io ny famaky an'io de ny atsika zany satria moa ny teny jiosy io napetrany ary de ataotsika o zany ato s naninona ty zao misy an'iny io de io zany le so zao de ty ndray le aty ty le aty ty de fa amizay mijery zao zany le izy zao de zay zay fa nampianariko atsika zay le fa maky teny abreo hoe natonga le izy ny teny hoe soa de satria le ohatran'ny sinina ohatran'ny borety mivadika io na ohatran'ny hoe forsety mitongilana io de tsy hita moa zany teny fa teny zay mihitsy mipozipoziny ato zany de misy teboka kely ary ambony io de iny marika fa sasa iny hoe s de le teboka telo ambany rey de manome io de lasa hoe so de zay de lasa hoe yahosoa raha ho an'ny hafa firena moa zany satria ro mijery tele daholo any efa miaraka mijery amin'ny écran tsika fa zao ny fanratana teny hebreo ty teny antsika ty alaintsika sarina iny aloha zany zay laintsika sary satria efa complet iny de hita tamy zavatra hafa amizay tsika ho am fanazavana manaraka ataotsika tena feny mihitsy ny fanazavana mikasika ny amty satria tena famonjena ho anareo mihitsy le izy zay mitindray tsika amy sary manaraka ho fahafahatsika dolo ndray zay tsy ilaina hoasorona amizay dolo zany de hoasorona kely azafady indrindra hoatsika hoasorona doly amizay tony rehetrrehetra to satria fa tafapetraka ary ambony ry amizay le izy io zany le anarana nyteneny Yehosoa hoe mitondra ny anarany ray koa ary nyteneny Yehosoa koa hoe Mose no mitondra milaza ny momba io le izy io singa ray amizay nyteneny Mose ny anarana ka raha hijery anaran'io zanak'Andriamanitra io tsika de ana Mose mijery avoakariga amin'ny teknisany tandeha avoakariry izy zao ovako amizay mantsy le soa de hoe soroko amizay le satria ovakitsika tanteraka amizay le izy zany zao amin'ny voninahitry Yehosoa de fafako amizay ty de hitanareo amizay ny amako anazy fafako anazy iny izy iny fafako le soa de fafako le verina tonga amizay tsika zany am'le anarana ao anatin'ny seferto rano jiosy hita eo daholo na ny anarany Josoa le hoe Yehosoa hita eo tokoa ny anarany ray hoe io izy hoe ihasa araka ny soratra masiny hebreo de rehefa ovakitsika amizay ary ty de atambatritsika amizay maninona moa Josoa tsy natao hoe Yahosoa no anarana tsotra kely satria moa so ty zao le Josoa ty zao le représenté ny Josoa ty tsy mandeha amboty sary ty zao le mirepresenté ny ohatray inona mihitsy nerina foanty teo ty zao le mirepresenté an'izy moa nga Josoa ty zao ty le hoe Yehosoa na le ataony teny gasy hoe Josoa io na hitantsika atao anatin'ny teny hebreo teo izy le ataony hoe Joshua zao zany hoe raha ataotsika sasany de hoe ia no Josoa
raha am'zao sary zao zany raha ho avy am'izay le fandehan'le fanazavana de zay no mahatonga atsika hoe zay moa zany napiditra ny tenarana iahetro kely tya fa tsy ampiditsika mihitsy ny aly ohatra eto fa hanazavandea mandeha le hoe io le atao hoe josoa io hitatsika io le hoe famonjena egala famonjena io le famonjena hitatsika tary amin'ny fanazavana hoe io le atao hoe famonjena amy jiosy ia no famonjena zany a de io izy io satria tonga amonjy atsika izy zany de hoe ia no famonjena ho an'ny olona de io zany izy dika hoe ia no ihosoa zay raha resitsika am'izay zany ny sary a io zany ia no famonjena de galina ia no ihosoa dao ndray zany la soratatsika indray zay asotsika ndray ty sary ty a rehefa vita izy eny a i famonjena josoa hitatsika teo a mitamatra am'le anarany ia am'izay zany dikan'izao a de noreo atsika ry jery sary anankiray a itseto am'izay tsika asotsika am'izay le zay tsy latsika dia hosoratatsika am'izay zay to alefako tsikelikely izy de ho azonareo am'izay le dikale teny am'ny farany hoe ay ve zay natonga an'le hoe iahosoa soratatsika am'izay le izy zany a atambatra am'izay izy de zao le izy zany a rehefa natambatra le sary a de ty loha ny anaranyray iode ihe ao a atsika le tokantrano de ity forme ty efa hitatsika io zany fa ty le forme ny ray ty ray de miditra am'izay le famonjena kanefa antsika io amety anty forme ty fa hitatsika atoko iny a de zao ameko latrany dikany a ity forme ity fa ty no mireprésente any ray ty iode voalohany ty zay le tiako tena ampianareo hoe ity iode voalohany ty a ty zany no mireprésente an'ty ato ty zao zay no mahatonga any hoe ijosoa de tsy mahazo mitondra ny anarany ray satria tsy mitondra ny anarany ray izy fa mbola ho avy le zanaka satria ijosoa na iehosoa samy mpamonjy reo samy mpamonjy ny titrandreo anakireo fa kosa ijosoa tam'izany fotoany zany na le atao hoe ihosoa de tsy mahazo mitondra ny anarany ray satria maninona tsy izy le ny raha namonjy an'izao tontolo zao fa izy fotsiny a ny rahana hamonjy ny israelianina hitondra azy hiditra amin'ny tany kanana ka famonjena ihany koa zany natao ny dikan'izay ka ny anarana iehosoa de tena famonjena saingy iehosoa kosiny a de tsy mitondra ny anarany ray a de zany mahatonga ny anarana janona hoe ihosoa fa saingy ty iode kely ty zay mitondra ny anarany ray mihitsy ny ty iode kely ty a io a no manambara ty iode kely ty soratakety mihitsy io no manambara fa mireprésente any ray izy le ray hoe ia saingy tsy azo ety ny anarany ray satria tsy izy le hitondra famonjena ho an'zao tontolo zao de mijanony eo am'le terme hoe ihosoa izy tsy azo atao hoe iahosoa izy satria tsy mitondra ny anarany ray izy fa mbola ho avy le hitondra ny anarany ray a de ty iahosoa ty fa ny anarany de mijanona hoe ihosoa efa famonjena zay anarana izay saingy tsy mahazo mitondra ny anarany ray izy satria tsy izy no mpamonjy an'zao tontolo zao ary tsy izy le andatsaka ny rano io miazo fijaliana fa izy de efa nisan'ny famonjena satria nitondra ny jiosy niditra tao amin'ny tany kanana de nisan'ny famonjena izy zany dikan'izay matoika fa mazava aminareo zay no mahatonga ny hoe ity iode ty tsy azo nasina hoe iana niatsona anazy fa miandry an'lay iahosoa tonga io rehefa tonga iehosoa de miteny am'izay izy hoe za de mitondra ny anarany ray koa io izy io ty izy ty hitatsika ty io fa mitondra ny anarany ray a de ty hitatsika ty izy nydikan'izay io izy io de tsy mila averina tsony zany le i satria fa io izy io ity mitondra n'le anarany ray a de io ia io izy io a de io napetraka io iode sy e inona ny manarakaraka an'izay a rehefa hitatsika fa le iode zany no mitondra ny anarany ray satria iosoa tsy mpamonjy hitondra ny famonjena zao tontolo zao de mijanona eo ny anarany satria tsy mahazo mitondra ny anarany ray de mitoy ny anarana ary a toizatsika am'izay le toy iny a ataotsika amin'ny anarana mangamanga indray le izy a de mitoy am'izay tsika am'le inany toyny zany misy eny manaraka de mipetraka am'izay le ho de mipetraka le chine misy tepoka ray ry ambony telo ato ambany ary aly afarany eoatra ny forme y zao io zany fitatsika am'izay le mpamonjy
samitsika mijery tsara ny tokantrano any a io izy io a feno ny anaran'ilay zanak'Andriamanitra tanteraka daholo lalàna sy ny any amin'ny mpaminany hoe ny mpaminany ny teny hoe izy a no enoy fa zay tsy meno ny teniny de tsy izy io ny tenin'ny mpaminany mitory any ty zao le famonjeny ty a ty le famonjena le anaran'ny Iosoa re teo ambony teo le famonjena io anaran'ny Iosoa io a de ty le ray de mipetraka am'izay le hoe ray a ny famonjena ty le famonjena ty any atao hoe famonjena le ohatsika soratra mangamanga tany de mipetraka tsara vetrantsika midika zay mahita an'le sary io mipetraka ny fotsika sy ny satsika hoe tena famonjena maro ny Iosoa ray famonjena zay io ray famonjena io le teo hoe ray lay famonjena zany hoe tonga Andriamanitra monjy ny olona io ny anaran'lay zanak'Andriamanitra lay ny ray ny rany ray hamonjy an'izao tontolo zao a io le antsony ny anarana hoe Yahosoa zay ahoary a raintsika aloha le anaran'iny a mandika daholo nareo de mahita tsara amin'ny safa zay mijery amin'ny sary aloha de tena afa-po mihitsy ny ngaminy ina ho an'izao tontolo zao a tena mazava tsara mihitsy ny sary a averiko am'izay izy zany a io le tablotsika ya ray a de famonjena Hosoa zay hitatsika io zany Hosoa de efa hitantsika moa zany de ho tazomitsika am'izay tianarana ty hoe a iode he ty zany io a ho an'izay tsy maintsy de inona zany vakinao zany ty kako fotsifotsy be mamaky an'ity am'izay zao a iode he vava misy teboka mona sy mivadika o de sinina tambority mivadika misy teboka telo ambany misy teboka kely ary ambony de i greka amin'ny farany le mamoaka ny a de nazavaiko teo iny tsara de aloha radikatsika am'izay satria fa hitanareo izay a ho averitsika ho adika am'izay fafana am'izay ny tsiny rehetrarehetra fafatsika am'izay izy a de zay tsy ilaina rehetra ngamany aleo averiko e fafako fotsiny ty a de amerina satria zatra efa haitsika am'izay izy a de soratana am'izay izy a araka ny tokony ho izy a petraka am'izay le iode a iode a de he a de vava asaloha diso iode a io le anarany ray a io le représente n'le greka le nyteniko teo ty ataotsika mangamanga ty izy ty le mireprésente anazy ty iny ty le tarikatra anaran'le anakiray a de mireprésente an'ity io izy io de io zany le lasa mitondra ny anarany ray a de araka le nytenitsika de tokony tena tokony mahitsy tsara mazava tsara mihitsy io izy io a tondra n'le anarany ray représente any ray izy nydika an'izay hoe tondra le anaranao a io izy io satria ny famonjena de fafantsika fa inga Josoa zay na inga Iosoa zay de io no mahatonga ny Iosoa amin'ny teny hoe zany mitondra ny anarany ray a de hitsofoko am'le famonjena am'izay zany dika zay a de ty am'izay ndray le toy n'le famonjena petraka atsika ndray le famonjena teo a petraka am'izay ny he a oa soa teboka telo ambany de a zao io zany le izy io a ty zao le famonjena ty le famonjena eko tsara de ty kosa ny le ray io le ray io le père zany ane ho anareo vahiny moa zao gaga anareo inona moa dikan'izany teny zany satria tsisy azony hoe teny gasy de efa miezaka manazava daholo ny ro teknisiana mamandika teny hoe le ohatran'izao de ohatran'izao le sary a ty zany amin'ny teny frantsay ataoko hoe salut ataoko amin'ny teny frantsay am'izay ty a hitanareo ty zany atao hoe salut ty ty natao hoe salut de ty natao hoe père voilà de ty natao hoe salvation ty natao hoe faveur moa zany na ona zany fo filazany terme tsotra kely mihitsy ataotsika hoe faveur zany izay father salvation o iava io zany efa hitatsika mantsy le iava de ataotsika hoe iava ty
Yahva, Yah is salvation. Yahva, Yah salvation. Voilà. Io zany hoe famonjena ny ray, na le père et le salut, ou father et salvation, salvation, Yah. Voilà, nazavaiko tsara izay amin'ny teny rehetrarehetra. Io ny anaran'ilay zanak'Andriamanitra, Yahoshua. De rehefa hitantsika io, de alaitsika sarina iny ho tadiditsika tsara satria verina am'izay tsika amaky direct amin'izay rehefa hita daholo iny rehetra iny, de amaky sary am'izay tsika. Raha ohatra anao tsy maharaka de azonao rana foana io amin'ny internet, azonao andala jereo amin'ny internet de azonareo jerevana milamina, fa tsy misy antony tokony tsy hoe tsy aizanareo an'io fa de efa tsotra be izy do am'izay ary fafaty moty tsy azo fafana. Tsy mety fa aleotsika tena haka le sary direct. Leotsika any amin'ny tableau. Izy am'reto moa zany no tena tableau. Ty ve? Ety ny tableau ty. Tsy mety mihitsy. Izy moa zany no tena tableau. Tsy hitako tsony ny tena mijery an'le tableau. Tsika ty izy ty. Ty ny tableau ty, de ty ny fafatsika ty. Fafatsika am'izay le tsy ilaina rehetrarehetra. Satria efa nomeko daholo ny dikan'le teny salvation, faveur, père salut, ray famonjena, de amaky an'io am'izay tsika zany. Ahoana am'izay ny fanonana azy, atria efa hitantsika eo daholo le teny zao. De vakitsika am'izay izy zany satria efa hitantsika ny teny, de lasa am'izay tsika zany mamaky am'izay tsika zany mazava ho azy tsika fa mamaky am'izay tsika. Iode, verina am'izay, iode, o, shin, de a, de vakitsika am'izay le izy zao mifamaky anazy am'izay zany. Ya, ty va hitsika tsara mamavaka an'ity ya, i, a, de mipetraka indray ny ato, h, o, d, s, h, u, de a. Sao. De avadikitsika am'izay izy zany soratatsika am'izay de avadikitsika am'izay sitsika hoe tena vakitsika normal am'izay ny lecture, de soratatsika indray izy am'ty i, a, de ho, de sho, de a. De menanao io ny mpamonjy anao io ny anaran'ny mahagaga, io le tena Andriamanitra miamboninahitra mandrakizay hitanao ny mpamonjy io le anarany tsy mitovy amizany izy io Yahoshua. Io le anarana titinoany eto ty, io ny namonjy anao io ny namonjy an'izao tontolo zao zao toriny ambasadiokan'ny Joshua-nareo zao tsy mitovy amin'ny Yehoshua zay Joshua io, hafa mihitsy io le Yehoshua mpamonjy. Mazava angamba zay fa de mipetraka tsara amitsika an'izay le tena famonjena io izy io zay. De rehefa hitatsika am'izay arivo de hijery am'izay tsika ny mahadiso any hoe Jesosy. Raha mijeritsika hoe aiza amin'io zany ny anaran'i Jesosy ny mety hipetraka, tena tsy ao anatin'le teny mihitsy ny anarana hoe Jesosy zany, tsy miexista mihitsy ny izy. Zay le hoe avy any am' Jiosy ny famonjena, le Jesosy aiza io zao anarana Jiosy io anarana Jiosy mihitsy ny omeko anao io, ary avy eo amin'ny teny Jiosy daholo ny voan'io Yahoshua ny anarana io, io ny fanoratra azy amin'ny teny Jiosy ary zao ny famakinana azy. Fa le Jesosy aiza amin'io ny idiran'le Jesosy, satria na le terme Yehoshua azy avy any amin'io daholo ny ainga, saingy le Yehoshua nge Joshua efa nampianariko teo, ka zay nivavaka tamin'ny Yehoshua de nivavaka tamin'ny Joshua, ary olona ny vavahanareo, olona mety maty ohatra anareo, tsy nitsangana tamin'ny maty akoriny zany Joshua zany, izy ary olombelona kely mitovy aminareo. Zay ny tsy nampahizan'le Yehoshua zay. Do am'izay tsika noho indray tsika efa hainareo zany zay fa de ataotsika arsiva indray ty hoazavaina rehefa misy mila anazy de ho apetraky ty misy fanazavana menareo de ndana jerevo kely zao ary miditra indray tsika zany amin'ny famakinany iny mo
lay teny manaraka zany a hosotsika daolonay zany io zany hosotsika ty satria maninona efa haitsika izy de efa hosorona hoapetraka atsika am'izay le fanontaniana avy aiza ny terminy hoe Yehoshua efa hitatsika teo le terme Yehoshua ny vakina teo fa avy amin'ny anaran'ny Yad Joshua le izy de tsy izy ny dikan'izay zany tsy izy afatsika hatramin'ity ambany satria mitovy reo ambony reo zao avy aiza ny terme hoe Yehoshua soratatsika eto indray le hoe Yehoshua de tsy izy fa Yad Joshua efa hitatsika teo mihitsy le izy zay nivavaka tamin'ny Yehoshua rehetrarehetra zany a de nivavaka tamin'ny Yad Joshua ny dikan'izay de ahoana ny fandroatana an'le Yehoshua efa inaveriko tamintsika teo iny zao le izy de novainy zareo Yoda ty tsisy tino izy ty a manomboka eto am'izay tsy izy zao le fanaovana le Yehoshua Yoda de Hea de Oa de Shin de A tiany atao hoe Joshua tiany atao hoe Joshua Yehoshua zany Yehoshua na ity ihany koa natao hoe Joshua tiany atao hoe Josué ary ihany koa natao hoe Yehoshua ino atao hoe Yehoshua aveko tsara na ataonjareo an'izao koa izy hoe Yehoshua zao reo zany le fiantsonany hita hoe Yehoshua zay tsy izy fa i Joshua ihany reo zay tena contraire amin'ny eo ambony io a tena tsy azon'ireo ampitoviana mihitsiny non tsy mitovy reo samy hafa reo ty le Andriamanitra marina Elohim Israely a ty kosa ny c'est un humain io olona io a ka zay mivavaka tamin'ny Yehoshua mivavaka amin'olona ary mivavaka tamin'ny Yad Joshua zay mivavaka tamin'ny Yehoshua de mivavaka tamin'ny Yehoshua zay tsy izy koa fa Yad Joshua Joshua na Josué amin'ny teny frantsay zay de matoka fa azoko tsara daholo zany hoe io Yehoshua be dehibe ao anatin'ny internet io a de tsy izy koa no fa Yad Joshua io Josué io efa nazavaiko tamintsika teo a aventsika tsara mihitsy le fanazavana raha tsy tadidinareo io le izy a Yehoshua or Yehoshua io izy io tena zareo hébreu mihitsy nanoratra an'io a Hebrew you have to study transliteration pronunciation etymology and grammar zay io izy io Yehoshua or Yehoshua is Jehovah is salvation resaka Jehovah ihany ny dikan'izany anarana avy any amin'ny Jehovah ihany io zany hoe ireo zay miantso Yehoshua de tsy izy fa i Jehovah ihany zany arahany zany satria Jehoshua iny zay de njaranao zany mieritreritra zay no mahatonga le teny aty hoe tena dikan'izy io le fanomeko teo de hoe Lord is his salvation izy misy ty the Lord is salvation ka famonjena le izy ny dikan'izay saingy le anarana mihitsy ny diso fa raha vao miantso an'izany Yehoshua zany ianao a de mazava be ny dika teny fa Yehoshua o Yehoshua zay tsy izy fa Yad Joshua mivavaka amin'ny Joshua daholo zay mivavaka amin'ny Yehoshua na i Jehoshua zay mazava angamba zay teniko zay idirantsika am'izay zany a le hoe inona am'izay ara ny mahadiso an'le nitenenina rehetrarehetra de zao fafatsika andray aloha zay tsy ilaina aza indray tsika mamafa de apetrakatsika am'izay le Yehoshua satria zay ny tena dikan'ity zany zao ozy le olo hoe io natao hoe Yehoshua de toizatsika eo mihitsiny tsy taitra mihitsy tsika apiditra an'izany eo fa aza matahotra mihitsy ianao ozy ny hoe io le Yehoshua teny zay mihitsiny ty le Yehoshua ny anarany naza nataonareo anazy io le izy io Yehoshua tsy iza zany Yehoshua fa Yad Joshua ny tena marina dikan'izay a égale Joshua na égale Josué voilà son nom nefa ty Yehoshua ty a io no lasa Jesua ary avy amin'ity neviny terme hoe Yeshua
io esoa ataonareo rikatra amin'ny boky Isaia io dia ity ny eviny hoe Yesoa, ary avy amin'ny Yesoa ny eviny hoe Jesoa io Yesoa iny ny atongany hoe Jesoa, dia avy amin'ny Jesoa ny eviny Jezo sy ny maro samihafa. Io izy io hitantsika eo daholo zany izy io. Hitanareo tena anarana diso mihitsy ny izy, vavaka amin'izy mo Josoa nareo ny tena marina, saingy ny zava-doza raha dia tsy avy amin'io koa ny narina hoe Jesoa fa narina Jesus Jisasy dia c'est un mot grec le izy, anarana grika nampidirina io tena marina. Dia izay no mahatonga ireo tsisy afaka amin'ny fahotana na satria na nareo mivavaka amin'Iad Josoa zay tsy izy, na nareo mivadika amin'ilay Andriamanitra ny grika vao mety tsy izy, zava-doza le izy. Ka hitanareo amin'izay zany le fanazavana fa tena tsy mety mihitsy ny zatra ataonareo satria olombelona ny vavanareo. Raha io Josoa io zany resahana dia olombelona ny vavanareo, olombelona mety maty, olona ny ran'Andriamanitra ny vavanareo. Dia izay no mahatonga ny Yesoa Jesoa sy ny maro samihafa. Nefa ntsika mety andray zay no mahatonga ny hoe le nom Jésus c'est un nom grec, mahatonga azy greka indray azavaiko aminareo indray naninona ny lasa hoe greka le anarana hoe Jésus zany. Indray jerevantsika indray zay satria ndao tsy alohan'ny zistrentsika ty anazava mikasika le Jésus indray za aloha. Zay ny anarana Jésus io zany efa haitsika io eo voatazona tsara io, dia andao apetrakatsika eto ambony eto amin'izay ny fanazavana, aventsika re ambony original dia atao ambany ny fanazavana. Andao atsika aloha andeha manao fanasorana an'ity ty le mampiasa couleur dia misy mivadika ngeza be dia tsy tiako fa mba tafapetraka tsara amin'le tokony ho izy zao le soratra dia alefantsika re ambony satria hanazava ny evin'le Jésus amin'izay sy ny tsy mampety an'le Jesosy mihitsy ny tena marina zay. Atria nesan'le fantena napetraka ny olona hoe ahoana moa ny hazavanao fa diso mihitsy ny io Jesosy io dia tia mihitsy le izy zay. Rehefa hitanao ny original n'le nom tamin'ny teny hébreu dia jereo amin'izay tsy mampety ny rehetrarehetra io, diso daholo zay antsoina rehetrarehetra any. Ale Yahosoa moa zany dia efa hitantsika mihitsy tsy mampety anazy satria avy arikatra amin'le Yahovah izy ny naka, tsy efa tsy mety mihitsy ny anarana hoe Yahovah na hoe le anarana hoe Yaho mihitsy ny efa diso, ho avy koa tsika tsy mampety an'le Yahosoa. Zay zany mbola tsy voazantsika fa ho jerevantsika amin'ny faran'le izy zany. Aventsika le izy amin'le anarana hoe Yahosoa. Yod et misy anankiray e vava e Chine e teboka telo ambany e a. Io zany anarana ozirana le mpamonjy le tena mitondra famonjena Yahosoa, maritsika tsara mihitsy izy io io ny atao hoe Yahosoa, Yaho ny ohatra ny veriko ny original Soa, io ny anarana original fanoratana anazy zany hoe Yahosoa. Dia apetrakatsika amin'izay le anarana tsisy rehetrarehetra zany miainga amin'io tsika. Ty le tsisy anankiray ty zao Yehosoa. Io le Yehosoa nareo iny. Dia ty Yehosoa ty lasa hoe Yesoa. Dia ny Yesoa lasa hoe Yesoa le tsotra zany. Yesoa dia io ny lasa hoe Yesu dia lasa Yesu amin'ny teny gasy Yesu zao indray ny eviny terma Yesu zao avy amin'ty Josoa ty daholo le hoe ty zao Josoa daholo ty rehetrarehetra zao Josoa daholo olombelona io rehetrarehetra io ngia Josoa ty, ngia Josoa daholo io egal Josoa
any mivavaka tamin'ny Josoa daholo rehetrarehetra reo zany. De tia amizay rehefa aveo rehefa mivadika malagasy de nivadika Zezo amin'ny malagasy. De lasa na hoe Jesoa. Jesoa ilay iresana. Io rehetrarehetra io zany nanao an'izao rehefa nigasikasiana de nivadika ohatran'izao izy zany. De io ivavahana rehetrarehetra io zay ny terme anankiray zay a. Fa ny zava-doza am'izay kosa nefany a de voalaza ny Wikipédia fa tena anarana Grika am'izay io sary io. Andriamanitra ny Grika io. Taondray rehefa tsindrela hoe ahoana ny maha-Grika anazy. Zany hoe différent de Yahosoa io a. Soratantsika mihitsy ny hoe tsy mitovy amin'ny Yahosoa mihitsy ny différent eto a. Tady dio sary différent. Différent. Différent amin'ny Yahosoa hoe tsy azo afangaro amin'ny Yahosoa zany io. Zay le izy zay. Ahoana indray le andriamanitra ny Grika, ho azavaintsika indray le andriamanitra ny Grika. De ampitoviantsika amin'io am'izay rehefa avy eo. Ahoana indray le mikasika ny andriamanitra ny Grika ty fa nazava ihany a hoe zao ny mazava dozan'izy izy indray. Tena loza e. Tena niaza mbatratrany le hoe tsy mahafantatry ny inona tokoa fa tena mampalahelo mihitsy ny mahazo anazy. De ao ary fa fatsika ity a. De ajantsika indray le anarana hoe Yahosoa satria hony avy amin'ny anarana Yahosoa hony e vinarana hoe Jésus. Zay no moa ny volazan'ny Wikipédia iny. Fa izao no tena zava-doza amin'izy fa tsy de izany loatra. En'ireo tsara nge zay na tonga hoe non Jésus de avy amin'ny translittération'ny transformation teny grika. Tsy marina zany fa zao ny sary amin'io. Tena meko antsika ny sary réel amin'ny sary nataon'ireo tena tsy mandinika mamono olo reo a. Misy anarana tao hoe Zeus zay any. Io ny anaran'ny andriamanitra ny Grika. Andriamanitra ny Grika io mipetraka amin'ny tendrombohitra Olympa any Grèce. Mipetraka amin'ny tendrombohitra Olympa izy io. Ary misy afo tsy mety maty ao. Misy afo tsy mety maty ao. De io Zeus io zany a rehefa atsono zareo jiosy Grika de ataony hoe sosa ny famaky an'io. Sosa. Afaka mianatra an'izao izay meteny Grika fa zao ny tena marina amin'le izy. De rehefa manaja an'io andriamanitra io zareo Grika de ampiny teny hoe ie ataony loanany ato. Ie. Ie. De zay vao mipetraka le Zeus teo a amin'le teny mangamanga. Ie Zeus. De iny Zeus iny efa le avy teo de lasa hoe Jesosy. Lasa rehefa tsika ato izy zany a lasa hoe ie de mipetraka ty ambany ty makato a lasa hoe Jesosy. Tsy reo le fanekekezan'le teny a. Tsy reo tsara le fa fanakaiky mihitsy le teny a. Ato Yahosoa ato efa Jesosy de Jesosy am'izay no lasa Jezo rehefa avy eo. Jesosy no torentsika makato a. Jesosy no lasa Jezo. Jeso. Ary ny Jeso no lasa Jezo. To gasigasy foana izy. De lazao raha fa tsy mitovy amin'le Jezo tarika ity avy eo. De ny Jezo no lasa Jezo. Lasa Jezo. Jezo. Io izy io. Lasa fa diso ty. Lasa Jezo. Ao ataoko tsika lavitavitra ty. Ty lasa Jezo am'izay rehefa avy eo. Zao. Jeso no lasa Jezo na Jeso. Lasa Jezo. Lasa Jezo. De lazao raha fa tsy mitovy mihitsy le izy am'izao sary zao. Zay le mahatonga ny hoe mitovy ihany ange le Yahosoa sy Jésus e. Satria Jésus c'est un nom grec io izy io. Avy amin'ny terme hoe Jésus de Jesosy. De Zeus. De teto amin'ity Zeus ty ndray a. Hosotomontsika indray. Io Zeus io rehefa voarantsika io zany a. Zeus sosa ny famaky azy a. De Zeus lasa hoe Jesosy. De Jesosy io lasa hoe Jésus. Ovay J fotsiny nge le i. De ovay U fotsiny nge le O e. Fa zany de Jesus mivoaka eo ny Jésus. Taoary. Afaky daholo ty ambany ty a. Hitanareo tsara am'izay fa marina nge zany teniko zany. Zay no mahatonga ny hoe anarana Grika ihany io Jezo sy Jesonareo io. Avy amin'ny teny Grika io. Io izy io. De mody lazany hoe avy amin'ny teny jiosy. Fa fitaka mahatsiravina mihitsy. Io ary jerevy tsariko. Azy zao tsy voafitaka ny tena maro. Ty zao izy ty a. De Jesosy zany zao a. Lasa hoe asoroky ny O. De jereo tsara fa lasa Jesosy. Jesosy.
teny latina Jesus am'izay izy io teny latina miala ny o de lasa Jesus io a ety am'izay rehefa avy eo lasa avay am'izay nge le jie io miova jia de lasa Jésus avetrany io izy io ny Jesosy nareo io tena trady mody nampidoviny amy Yehosoa tena fandrika be matsiravina mihitsiny a zao le ny afaranareo any ka hoe ary nanjavona le sary zay le hoe i Jesosy Yehosoa anankiray any io le sary io satria ity Jésus ity any mitovy amy Zezo rehefa avy eo io Jésus rehefa nagasina am'izay a ity le mitovy amin'ny Zezo lasa hoe Jesoa amy teny gasy azao a tsy mitovy io izy io Jesoa io izy io Jesoa avy any amin'io Yesosa mivady tena misy io sary io zao na tonga ny Wikipédia amy teny hoe avy any amy teny Hebreo nefa zatra anarana Grika be zao a Andriamanitra ny Grika no transformeny a mba hitovitovy am'le Yehosoa de le olona mivavaka amy Yehosoa am'izay rehefa avy eo a de nefa mivavaka amy Josoa zavatoza mivavaka am'le Andriamanitra ny Grika valiny tsisy afaka fahotany nareo nandray azy matoky am'izay fa tonga sainareo fa tena tsisy io ataonareo sady mivavaka amin'ny olona nareo mivavaka amin'ny Andriamanitra ny Grika misy milaza hoe tsy fantatrareo mihitsy ny evin'le teny io ny evin'le teny io zay no mahatonga eo tsisy afaka amin'ny fahotana tsy izy daholo ivavahanareo mivavaka amy Josoa ny sasany mivavaka amin'ny Andriamanitra ny Grika ny sasany firay ihany reo zay le mahatonga ny hoe Yehosoa nge tsisa fa le Andriamanitra ny Grika any efa zoiny io kanefa Yehosoa tsisa fa tena Josoa mihitsy nefa nio mivavaka amin'ny olona koa nareo de ny fahendrena aza miditra am'izany tsony fa miala am'izay zay mina tonga reo tsisy afaka amin'ny fahotana fa Andriamanitra tsy izy daholo ny tomponareo Andriamanitra ny Grika no sandoko an'le anarana am'izay taoriana iny a de motsidoko-nareo hoe Andriamanitra Yehosoa ny ohatsona io aza miteniteny foana fa Yehosoa zany eka Josoa ary mody nataon'ny fanakaiky le izy mody ny sokirina am'izay eo anarana eo jeo le fetsiny le Yesosa no nivadika Ezoiusa de Jesus Jesoa de mody avadika hoe avy ery am'le terme Yehosoa io kaminy jereo zany famitana divoly tsy haiko ianao raha mba ho tonga saina am'izay na tsy ho tonga saina efa nomeko ny fanazavana fa zay ny profony tsy mahafaka fahotana anao miendra mahita anao zakamery ny adala mandrosika vo samy mieritreritra am'izay a da diava lalana makany amy lalina fiaina mandrakizay a fa aza miadaladalitsony zay aloha ny amin'iny a fa io no tonga reo tsy afaka amin'ny fahotana mamarana am'izay any le mangalataka an'le Yahosoa hiditra am'zareo ndray tsika amy hoe Yahosoa ahoana ndray le amy Yahosoa ingaitsika am'izay terme toy ihany izy ka amotsika moa akalavitra fa zay niteneny zareo ihany le izy aleo izy hianatra tsara ny teny Hebreo fa sao de veriny fa mandeha ho azy io teny rehetra io ianaro tsara fa zatra tsisy famonjena ho azy nareo rehetra teny Hebreo ataonareo nefa nareo makany amy tsy izy daholo fahotana vingitina ny didifolo isan-kilehany mametrerety Yahosoa indray moa ko tena hafa indray mihitsy le Yahosoa ao andray nanaovanjareo le Yahosoa zay ty omeko ty indray le izy ty ary zay ny amaranako anazy hoe tsisy izy ireo Andriamanitra ireo nandray ara hitantsika tsara fa le terme Yahosoa de nisy Andriamanitra ny eviny izy ny Andriamanitra ny eviny a avy am'le hoe Yaho satria moa Yaho ny resany zareo de ametsika le anarana Yaho zany miainga avy am'ty teny ty izy hoe ty le tsy pitsika ty inona rano mahazo an'ty ty tsy pitsika ty a voilà avy amy terme hoe Yaho zany hoe ty indray ny anazy a ty ndray tsisy ty ty soratako ty tsy izy fa mamerina an'le zareo le manao terme hoe Yaho za Yaho satria avy amin'io nakany le Yehosoa de ny anjareo zany nampiny an'ty le izy nampiny an'ty le zavatra nasiny dasy aloha mboariko tsara le hefa tsy mety tsara ty kosa zao tsy mety mihitsy ny ty tsy maninona fehizatsika ho mety fony zao zay izy nety tsara izy zay any mety tsara izy ty asitsika n'ty teboka pelikely ty aleotsika ataotsika maintsomaintso de mazava tsara izy am'izay ty misy teboka kely ato io de io teboka io zany nanova zava satria tady ny vakina ndray no lasa nanao hoe
ia le voalohany aloha tsy nivainy a ia ato am'izay izy nivadika o zao o zany hoe yaho zany de mifarana am'ty moa zany tena marina zay io le atao hoe yaho satria raha vo tsy eto am'ty vava ty izy mametaka an'io tebika io a de lasa iava foana iny tenantena sy tiany fa eo le izy a de ty ny lasa natonga an'le terme hoe yaho yaho andazy loha fa tsy ampy le izy tsika couleur hafa mihitsy ny temse mety tsika mihitsy mizay ty zany le natonga an'le terme hoe jaly koa tsika am'ty zavatra ty ty natonga an'le hoe ya hoany zareo na moa ty navadiny io de zavatra misy de zany navadiny zareo io a de lasa hoe ya ho nasorony am'izay le asa zany rehefa avy eo tsy nivakiny izy zany satria tsy afaka manao eo mihitsy izy raha tsy zao frazy zao ihany no apetrany eo fa zao na to hoe teny hebreo de io le andriamanitra ivavahan-jareo zany am'zao tsika am'teny zao de ny zahatra tena mahavariana mihitsiny a raha ohatra ny zany ka tena miantso yaho de tsy maintsy misy asa eo naty anaty la tsy maintsy lasa hoe ya u ha yaho tsy maintsy yaho ny anaran'io satria tsy afaka esorina mihitsy ho asa io nanao iny izy anao iny zany ny tsy mampety an'io anaran'io mihitsiny hoe lasa hoe yaho de misy asa mandehandeha avy any zay ny mahatonga anarany hoe yaho andriamanitra tsy izy io zatra miforoporono zareo azay miantso an'ireo rehetra tra de mivadika anao kabalina moa manompo sampy mitandrina didi folo zay rehetra nitandrina io a tandrina didi folo daholo zay ny nahafantarana azy mpitandrina didi folo daholo zay nanao an'io de ny sabatista sy zay rehetra mpitandrina didi folo rehetra rehetra zay de avy amin'io am'izay nalainy zareo ty yaho ty a zao ndray nanaovany anazy zany raha ho soratana ndray zany le izy a de ohatran'izao efa soroko ty satria fahinareo am'izay a efa soroko ty zay le yaho zay aloha etezako am'izay ty a no amboariko tsara ny soratra fa ohatrany tsy de tsara mihitsy ny le izy satria moa tsika tsy maintsy manoratra de la droite vers la gauche a de zao ndray zany le izy efa avy eo leo fafana misy ty aloha e fafana hatram'ty mihitsy aloha de averina soratana tsara an'le mandeha mihitsy fa firetaka be mihitsy le izy teo de tsy de tsara soratantsika am'izay le izy a ty le yaho a iode de hea de vava de misy teboka ato a de he ary le teboka tsy eo fa ty tebo voly zay de le teboka ato fatsika ataotsika mena matony tsara ty zay de nasitsika an'le o ato satria ny vava sy ny o manome o soratanketo mihitsy ny zany ny vava ty vava ty io zany ny vava io vava my fiteny azy zany am'teny hebreo a rehefa asiana zavatra ampovoany ao teboka ampovoany ao a asiana teboka ato zany a de trany de vakiny ty atao hoe oa ny hoe u zao zao ny famaky an'io zany zany hoe rehefa jerevantsika zany ty a de zao ny famaky an'ty am'izay rehefa aveo hoe ia ho o yaho satria moa ataon'zareo io le izy de io le mahatonga an'lay izy hoe yaho fa tsy maintsy misy asa atao faratona tenana tsy tiany satria tsy azo atsipy ty azy ty manidina ny naninaninaany satria le tetragrama tsy maintsy hoe ia iode he vava he fa raha vao sy tetragrama io de tsy izy io satria tetragrama mihitsy le izy zany hoe lasa rehefa vakina mahitsy izy zany de lasa hoe ia ho de ty moa tsy considereny zareo ty ho hasa farany ty a tsy raha iny io ty tsy raha iny ty ty ataony manidina any io de lasa hoe iaho sisan'ny farany ia le ataotsika stylo hafa fa tsy de mamokatra tsara izy zay lasa hoe ia tsy asiany zareo asa ntsony izy
fa izy misy asa io natyanatina satria lasa tsy mety tononona le Yahoo raha vao tsy zay satria efa nazavaiko le Yahova fa zareo tsy mety miditra amin'ny Yahova koa fa Yahoo foana ny idirany de zay jerevantsika le Yahoo io na teo Yahoo io raha ohatrany reo tsy mahay ary tsy misy fomba ankoatran'izay azahoana le terme Yahoo satria na ny boky hébreu aza rehefa manazava an'io de io mihitsy ny fandratana ny Yahoo izy ary zay mihitsy moa le hoetin'ny olona rehetrarehetra zay de io Yahoo am'izay rehefa avy eo no nitovozana le soa nasiana soa fotsiny taorinany zany Yahoo zany hoe averiko soratana am'izay am'le teny hébreu nampiana soa le izy Yod Ehea ity le oty io le Yahoo zao de nampiana soa fotsiny ato de nasiana zao ny Yahoo soa ndray am'zareo jereo angeny izy tena famitapitahana mihitsy de asiana le teboka kely makary de fany io teny jiosy satria mifamiaka an'ity tokoa de tena Yahoo soa Yahoo de soa io famaky anazy famaky an'ity tena Yahoo soa jerenareo am'izay nefany tahaka ny tomitovy fa tsy mitovy satria ndray nenge avy am'le anaran'Andriamanitra ray hoe Yahoo ty le Yahoo ty le Yahoo ty ambony ty izy ty narana tsy izy io naran'Andriamanitra tsy izy foroporony zareo tsy atao hoe aviaiza zany de io natonga ny Yahoo soa de hitantsika am'izay fa zay ny antso Yahoo soa le Andriamanitra ray mihitsy nefa diso satria tsy nitonono jiosy zany Yahoo zany tsy isy jiosy nanono Yahoo zany am'le mandeha fa zany terme o zany efa taty ela be nisy anehoany tatika hatramin'ny taona moins 400 taty anoany vao nisy ny terme o zany fa raha tany aloha tany zany mivesiny ora nisy tam'zany zay ny tena nisy tany aloha be tany fa ve moa ny tena voalohany hoana narakaraka ho ny farandindra raha ny filazany zareo efa nikiariko de zay mihitsy ingeny izy miko teo le soratra le tamin'le translate ino le alphabet hébreu tranainy satria alphabet hébreu tranainy moa iny miko anareo iny zay iny io zareo tena netanareo zany ny arkéologie rehetrarehetra sy ny zareo mpitantsoratra hébreu eny nametraka an'ireny koa efa tsy zany nanao an'ireny ary teny jiosy daholo enge reny miko anareo fa tsisy hoe teny gasy anjiosy reny de miko anareo le izy de zay no mahatonga ny hoe ny anaran'ny Yahoo soa ne ka tsy izy satria avy amin'ny anaran'le Andriamanitra ray hoe Yahoo zay tsy miexiste akory le izy tsisy Andriamanitra natsona tamin'ny anaran'ny Yahoo zany indre mandeha aza ary rehefa jerevantsika ny baiboly hébreu Yahva daholo ny tao terme Yahva daholo ny tao fa tsy misy terme hoe Yahoo zany tao ny indre mandeha aza de zay no mahatonga ny hoe ny olona miantso ny Yahoo soa rehetrarehetra sy Yahoo rehetrarehetra mitandrana didifolo daholo izy rehetrarehetra nefa ny hafa firenena zany no tsy mahaizan'io satria tsy mba nijiosy io ny tsy aniza fa de tena Andriamanitra nyforoporony zareo mihitsy io ary zareo rehetra de tsisy afaka nyfahotanana ndraiza fa tena olona manahirana amin'ny teny anazy mpanao ratsy tena sady bijangajanga ny tena ay ka le didifolo mahatonga an'izany hoe efa fantatra fa tsy nomena anao nefa mbola tazominao ihany de normaly ianao mpanota zay le hoe milaza ny tenany fa jiosy kandro synagogany satana apocalypse 2:9 zay le hoe tena tsy mety nampianariko atsika rehetra zany rehetrrehetra zany mba hiverenana amle tena izy hoe Yahoo soa tonga amin'ny Yahoo soa anao tena afaka ny fahotana ary tena tsy mahay manota intsony ary izay zao etsonanao zao navokako daholo zany fampianarana rehetrarehetra zany ahafantaranareo le Andriamanitra tokony ho tompoinareo ary fantaro am'izay ny tokony ho tompoinareo sy ny tsy tokony ho tompoinareo zay ny fanazavana de miraso atsika etra samotainao soa zay ny famaranana ny fotoana de tapahana ty rehefa aveo fa tsy toezana tsotra rehefa lavabe zany hoe atao mitokana indray ny fanontaniana fa ho an'ny teknisy any zany de mifarana treto ny fampianarana satria efa nahatraadin'le sasany hitira amindray tsika fanontaniana fa maika faingo kely helihely atsika de soratana mihitsy ny hoe fanontaniana indray tya ho an'ny olona rehetra zay miaino tena fanontaniana mikasika an'izay Andriamanitra zay afaka miditra daholo zao tontolo zao satria nandrehany zany fampianarana zany nareo de afaka miditra daholo rehefa tetsy moa defa tety dasa miditsy koa fa tsy maniny fa ho an'izay ho any milanitry ka manontany de manontany fa soanareo tanteraka mihitsy zany ho famonjena ny fananareo rahanareo miziady masatranao soa zany ny Yahoo soa
zay zany fa de mifarana treo ny fampianarana de samy tena soadotsika makafaingotsika teknisianina de miditra am'izay amin'ny fametrahana fanontaniana mikasika an'ilay Andriamanitra ivavahana sy ny fanalana fahotana. Zay zany lohatentsika am'izay fahinareo hatramin'izay. Ema de miraosika de